Salut daholo indray mpanaraka ny tuto-nasa rehetrarehetra. Ny vidéo antsika androany dia mahakasika ny minimum sy maximum. Ina moa dikan'izany hoe minimum sy maximum? Fa raha ohatra ianao ka hoe manana chiffre be da be zany anatina données anankiray dia tianao fantatra hoe firy ny kely indrindra ao, izay le minimum dia firy ny ngeza indrindra ao, izay le maximum. Izay andao ary tonga dia jerentsika tsy ampialatsika ela fa manasa antsika hatrany i-s'abonné, makasitraka andreo mi-s'abonné ato anatin'ny tuto-nasa fa antsika vaovao dia abonné mba ahitanareo ny vidéo manaraka. Ndao ary ho atombokantsika ty zavatra ty dia tahaka an'izao zany le minimum sy maximum. Ato aloha zany efa nisy zavatra nomaniko kely dia ndao aloha ho fenoantsika ty zavatra ty zany karazana noty anaovantsika application an'ilay izy dia raha mijerintsika dia ato amin'ny total sy ny moyenne mbola tsy complet zany dia ndao aloha fenoantsika. Ato zany normalement total ny coefficient dia eto zany dia manindry an'ity somme ty dia aveo dia sélectionnenao le izy dia aveo dia manindry entrée. Raha sarotsarotra ao amintsika izay nanao an'izay somme izay dia manasa antsika hijery an'ilay vidéo ao amin'ny addition sy multiplication vidéo numéro 2 zay. Ato koa zany ataontsika somme ihany koa ty sao ty antsika ato dia aveo tsindritsika ny entrée zay. Raha sarotra aminareo zay dia jereo ilay vidéo numéro 2 fa ao ny manao an'izay resaka somme zay. Veriko mandeha tsy manindry égal rehefa manao somme fa tonga dia eto amin'ity somme ty aveo dia sélectionnenao le partie ho ataonao somme dia aveo manindry entrée dia mivoaka ho azy ny total le izy. Dia rehefa vita iny raha iny tsy hoe atao ohatr'izay daholo izy ray manontolo efa misy teknika tsotsotra dia taritinao fotsiny makasisiny dia taritinao midina ilay izy dia tonga dia mivoaka daholo ny somme ray manontolo zay. Atontsika ato indrayntsika manao ny moyenne. Normalement ny moyenne zany ty divisé par lay 9 zay dia ndao zao zany le izy manindry égal dia ity divisé par an'ity dia aveo dia manindry entrée. Raha sahiranareo manao an'izay division zay dia manasa antsika hijery an'ilay vidéo numéro 2 fa amin'ny description ny lien satria any misy vidéo mazavazava kokoa makasika an'izay division, multiplication sy ny addition rehetrarehetra iny zay dia rehefa vita zay dia normalement tokony tarititsika taritiko le izy fa zao misy olana kely raha mijerintsika dia tsy mivoaka le moyenne ty ve dia 0,9 ve ty ve dia 1 ve moyenne le zaza misy zavatra tsy mety zany ao. Raha ny tena izy dia zao rehefa manao le moyenne dia ity divisé par 9 dia ity divisé par 9 ty divisé par 9 zany hoe le 9 zany tsy miova dia rehefa tsy miova le 9 dia misy tsy maintsy bloquena zany le 9. Ahoana no mibloqué anazy? Ato aloha égal dia ity somme ty dia divisé par an'ity 9 ty dia rehefa aveo dia miakatra ty amin'ny barre de formule antsika le 9 zao amin'ny L5. Raha tsy hainareo tsara koa zay hoe L5 zay dia manasa antsika hijery ny vidéo numéro 1 dia ty antsika ato dia manindry F4 dia lasa misy an'ireny dolara reny aloha sy afara le L zay izy ny bloqué zany hoe le 9 zany tsy miova fa mijanona ho 9 foana. Dia aveo dia tsindritsika ny entrée dia aveo tariditsika dia raha mijerintsika dia mahazo tsara lay moyenne normale amin'izay le zaza dia aloha ny décimale alatsaka antsika dia chiffre après virgule ato manao an'izay zay dia io zany lay moyenne le zaza. Tonga ato amin'le minimum amin'izay tsika hoe endika le minimum dia hoe inona ny noty farany ambany ao anatin'ireo moyenne reo. Raha mijery zao tsika dia 7,67 fa hain'ny ordinateur automatique zay. Ahoana fanaovana anazy? Makato amin'le caso asiana azy aloha ato le caso asitsika azy dia aveo dia manindry égal na plus dia manindry min ao tsindritsika ity min ty double cliquena dia aveo sélectionnentsika lay moyenne satria ato le minimum ao jerentsika dia aveo dia manindry entrée zay dia ato amin'le maximum indray. Mety mbola ho sarotra amintsika ny hijery maso hoe iza ny farany ambony amin'ireo chiffre kely ireo fa raha chiffre be da be dia sahirana be nareo ao ary. Eto indrayntsika dia égal dia manindry ato indray zany max indray jerentsika dia double cliquer amin'le max dia sélectionnentsika ilay moyenne. Veriko mandeha sélectionnena ilay moyenne dia aveo dia manindry entrée dia mivoaka ilay maximum. Amin'izay fotoana izay raha ohatra hoe mety misy noty miova tampoka dia miova ho azy koa io farany ambany io ohatra tato zao nisy noty adimy tato ohatra 18 dia tokony miova le izy fa ohatra ataontsika hoe tato zany ty zao le izy ty zao farany ambany dia ndao atao tato tsika hoe nisy 10 kay tato dia raha mijerintsika lasa niova lay chiffre tato miova lay chiffre ato zany
Ohatra hoe tato lasa nisy 19 ohatra dia jereo tsara fa niova 9,67 indray zany ny naoty farany ambany. Zay dia andao sy atsitsika mise en forme kely reto ho antsika izay tsy mahay an'izay mise en forme izay dia manasa antsika hijery an'ilay vidéo numéro 3 fa ao anatiny ao misy ny fikarakarana an'ireto soratra reto tahaka an'izao zavatra ataoko izao raha tsy hainao izao. Diovahantsika kely ny tipan'ilay soratra dia lokontsika kely dia mety mahazavatra ohatr'izao. Zay zany dia manasa antsika hiabone foana raha nafinaritra antsika izay vidéo anankiray izay dia mbola ho avy ihany vidéo manaraka fa araho an-trano foana ny chaîne tuto Nasa. Mankasitraka indrindra.